sy alalavitra amin'izay sehatra raha toe-karena izay any sika natao mba hampahafantarina ireo tolotra eny anivon'ny fandrarahana arabola ny hetsika expo finance izay nisokatra androany tesy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton Anosy ny sekretera general ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola no tonga nanome voninahitra ny lanona mpanokafana ny hetsika ny maraina teo. Voafaritra anatin'ny paikadina tao-dinasa na ny PND fa tokony hanana rafitra arabola na système financier mivoatra Madagasikara afahana miantoka ny fampandrosoana. Maro ireo fanovana izay efa noentin'ny fitondrana raha ny fanamarihana izay noentin'ny sekretera general ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola nandritra ny lanona mpanokafana ny hetsika expo finance teny amin'ny Carlton Anosy ny maraina teo. Natao mba ampahafantarana misimisy kokoa ny sehatry ny fandrarahana arabola sy ireo tolotra samihafa ny hetsika izay aharitra 3 andro. Zava-dehibe ny fanabeazana ny tsirairay ahafahana mampiakatra ny tahan'ireo mampiasa ny tolotra samihafa. Mandray anjara mavitrika amin'izay ny orinasa Telma, nambaran'ny administrateur délégué ny Mbola fa miroso amin'ny antsoina hoe air digital ny eto Madagasikara satria miala tsikelikely amin'ny fikirakirana ny vola taratasy amin'ny alalan'ny ireo tolotra toy ny mobile money na ny Mbola izany ho an'ny Telma. De l'événement, c'est de prouver à tout le monde, à tous les acteurs du secteur financier que Madagascar est rentré maintenant dans l'ère digitale pour tout ce qui est services financiers. Mariana fa mpiara-miombonantoka voalohany amin'ireo mpiantsehatra eo amin'ny fandrarahana arabola na ny institution financière ny Telma amin'ny alalan'ny antsoina hoe interconnexion. Ankoatr'ireo trano efa maro dia mampiavaka ity hetsika expo finance ity ihany koa ny fisian'ny famelabelara-kevitra samihafa.